Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena atsika anio. Miambena, miambena. Sambatra izay miomana amin'ny fiavian'i Kristy. Ako voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo, andiny valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro avy toy ny mpangalatra ao. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fa andao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Miazona ny finoana ka miaina ny fiainana mandrakizay. Ako voasoratra ao filazantsara ny Jaona toko fahaenina andiny fafito amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Ia ireo izay manao izany ny tompo. Ka ho tanteraka ny teny fikasana izay voasoratra amin'ny Genesis toko fahasivy andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro izao efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimby anareo. Mahireza, asa io hatrany fa Kristy irery ihany no ianteranao. Mandram-pioana tompoko.